voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny mpanolontsainy manokany filoha teo aloha Mbola Rajaonah omaly tamin'ny 4 ariva teny amin'ny Braony tao amin'ny escorte Atsahabe. Avy hatrany dia nentina eny amin'ny sampanady eloka na brigade criminelle eo anivon'ny polisy pirenena ity mpandrara mpanolontsaina ny filoha teo aloha ity niaraka amin'ny mpamily ny fiarany sy ny kitapo teny aminy. Mariana fa ny 20 novambra 2014 teo no naharainy taratasy fiantsona azy ho eny amin'ny Bianco ny daty ny 12 desambra 2014 ty mpandrara ity saingy noho tsy nateto azy noho tsy nateto antoerana azy dia nahemitra 20 desambra izany. Hatreto tsy nisy mipika andraraha mbola tsy nisy mifanampanazavana avy amin'ireo tompony andraikitra isany ambaratongany fa ny fantatra aloha dia 5 ireo vesatra hiampangana ny Mbola Rajaonah. Ny voalohany ny fiketrehana ny fanondranana bois de rose saika ataon'ilay sambo flahinina, ny faharoa osoka teo anivo ny ladoany, ny fahatelo prise de confidentialité na fahitana sy fitehirizana dossier confidentiel maromaro tao an-trano izay tsy tokony isianana afa-tsy ny Bianco ireriany. Ny fahaefatra ny kolikoly avolenta tao anivony ladoany ary ny fahadimy ny chèque sans provision na taratasy-mbola tsy misy en tout cas mitentina roa amin'ny 30 tapitrisa ariary ka ny MIC TSL no bénéficiaire ny chèque. Au vonina tao gasikara mbola tsy nona. Angamba mety efa fantafantatrareo ihany satria mino fa efa nisy namoaka ny anaty tambazotra eo dia nisy ny sambo Andriamatoa Mbola Rajaonah tao anatin'ny fiarany izy teo amin'ny partina Iainga dia nisy fiara gris misy olona zany mivoaka avy eo manao kagolina mitondra basy nanaka anazy nangataka azy ivoaka ny tomobile tsy nangataka mora moa fa mafy dia tsy nety nivoaka izy satria mieritreritra izy araka ny filazany tamiko hoe sao dia mpanao kidnapping le izy dia rehefa nilaza zay le olona hoe polisy satria nisakanan'ilay fiara zany fiarany dia nangataka taratasy Andriamatoa Mbola Rajaonah manamarina fa polisy tokoa reto olona izay misarotava mitondra basy izay nanodidina ny fiarany. Rehefa tsy nety nivoaka izy ireto milaza fa polisy tsy namoaka taratasy dia novakian'izy ireo ny fitaratra tamin'ilay fiara nentina Andriamatoa Mbola Rajaonah. Mbola hitantsika ao moa zany ilay fiara satria nitazonina amin'ny brigade criminelle ilay fiara ankehitriny. Dia rehefa nivoaka zany Andriamatoa Mbola Rajaonah dia nentin zareo nakato amin'ny brigade criminelle. Rehefa tonga teo amin'ny brigade criminelle dia nosavaina antsipriany mihitsy ilay fiara zay nentiny tena hoe antsipriany zany nitsokafana hatrany amin'ny moteur hatrany anaty malina ny ingaina daholo ny tapis nijerena ny tany ambany seza tsy nisy ninona hitan'ny polisy nandritra zay fisavana izay. Ny ankoatr'izay dia nosavaina ihany koa ny sakosy teny an-tanany tsy nisy ninona atao hoe tsy ara-dalàna ihany koa nandritra zay fisavana izay hitan'ny polisy. Nosavaina koa ny paosiny ny akanjony sy ny paosiny pataloha zay teny aminy. Dia ny tenako moa nanatrika teo nangataka taratasy ahafahan'ny polisy nanao an'ilay fisamborana sy taratasy ahafahan'ny polisy nanao an'ilay fisavana. Ny nambara fotsiny dia hoe misy baiko midina avy any ambony fa tsy fantatra hoe iza ilay manome baiko na inona ny marina ny voalazo anatin'ilay baiko na tena misy tokoa ve ilay baiko sa tsy misy fa zay aloha ny zavatra nitranga teo. Rehefa vita zay dia nentina niditra tao amin'ny Braony brigade criminelle Andriamatoa Mbola Rajaonah dia nasiana ny relevé nanao inventaire n'izay zavatra rehetra tany anatin'ny kitapony dia nitazon'ny polisy ny kitapony amin'ny zavatra sahala amin'io rehefa tsy misy zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'ilay kitapon'ilay olona dia azon'ilay olona tao ny manome ny avocat na manome an'ilay kitapo amin'ny fianakaviany izay manaraka eo. Fa amin'ity mitoraka ity dia tsy navela naverina ilay kitapo sy ny antota taratasy averiko ihany tsy misy zavatra tsy ara-dalàna tao anatiny. Ny zavatra mampalahelo dia izao hatramin'izao tsika miteny izao asa amin'ny fito zao na tsy fantatro ny ora efa maizina ny andro dia mbola tsy misy taratasy mihitsy
nasehon'ny polisy mikasika an'ilay fisamborana na mikasika an'ilay fisavana. Raha ny lalàna nefa mijerevantsika na ao anatina fiantsoana attention fotsiny aza amresahana dia tsy maintsy ampahafantarina n'ilay olona antsoina hoe inona no antony iantsony azy mba hahafantarany ny zony ahafahany miaro tena. Fa amin'ity mitoraka ity sady tsy misy taratasy mampahafantatra fa dia hoe baiko dia ilay olona tsy mbola natao ankety akory, tsy misy famitorana natao fa avy dia nidina en violent. Izany hoe amin'izao tsika miteny izao dia natao garde à vue ilay olona tsy misy taratasy famitorana, tsy misy taratasy fisavana, tsy misy taratasy fisamborana ary tsy misy taratasy fiantsoana. Ohatry ny mahita ihany zany ny tena amin'ny mahavoaka ny tena hoe fanararota-pahefana ny zavatra sahala amin'izao satria ny zo voalohany amin'ny olona fanantsoana dia ny zo hiaro tena. Ka raha ohatra ka tsy ampahafantarina an'ilay olona akory hoe inona no antony hanenjehana azy dia tsy misy ilay fiarovan-tena. Ilay zo afaka hiaro tena nefa tsy piko tsara fa zo apetraky ny constitution izay lalàna fototra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dikan'izay zany ny fahitako azy dia fanararota-pahefana no mahazo an'ny Mbola Mbola Rajaonah amin'izao tsika miteny izao. Fantatro ve tompoko inona ny antony fisonana tamin'izay araka nambarako teo tsy misy mahafantatra mihitsy ary za mino fa na ny polisy raha tsy mahafantatra hoe inona ny antony satria araka nambara teo dia hoe teny midina avy any ambony fa tsy misy mahafantatra zany hoe inona ny antony fa dia hoe nataony fisamborana, nataony fisavana dia nitazonina ilay olona. Ankoatranazy misy olona hafa ihany koa samborana dia disirily moa zany ny mpamiliny ihany koa dia ny savaina ary ny fahitako azy koa dia tsy nisy ninina tany amin'ilay mpamily fa ny mpamily ihany koa dia nidina violent izany hoe garde à vue ihany koa ny mpamily amin'ity raharaha ty. Hatrambo fotoan'izao mbola tsy nona tamin'ny olona Rajaonah nandritra n'ilay fisavana sy nandritra n'ilay izy miterena nanao an'ilay inventaire ny lenta natao anatin'ny sakosiny izay ihany nahitako azy dia nolazainy izy hoe garde à vue. Za moa nametraka hoe garde à vue aiza ny taratasy ary anaovana azy garde à vue tsy misy taratasy ihany koa nampidirana azy amin'ny cellule fa dia hoe izay koa mibaiko. Azo fantatra ve iny zany fa anatin'ilay kitapo izay milazaina hoe tsy mivery kitapony figo dia vola dia solomaso dia zavatra matsitsitsitra sahalan'izay document personnel zany karapanondro sy ny karazana. Tsy atsangalana aminao izy ny procédure avy ataonao zany mampisovavanao zany manatio. Tsika moa zany zao mbola miandry ny zavatra maika aloha zany zao dia ny ivoahan'ilay olona izay tazonina tsy ara-drariny ao anatin'ny biraon'ny polisy izay aloha ny maika fa rehefa avy eo hita hoe inona no fepetra ho raisina no izay tsy fanarahan-dalàna apetraka mihitsy hoe tsy fanarahan-dalàna. Mety isy laza mantsy izay no lazain'ny polisy tao ingery mety raharapitso mety isy taratasy fa apetrako tsara ny taratasy fisavana, ny taratasy fisamborana dia tokony aseho an'ilay olona alohany nanaovana an'ilay fisavana na alohany nanaovana an'ilay fisamborana na farafaratsiny rehefa voasambotra ilay olona dia apotra hoe misy an'ity taratasy ity. Fa itsika zao efa adiny telo aorianan'ilay opération fa mbola tsy misy mahafantatra mihitsy hatreto hoe no inona no nanaovana an'ilay opération. Eric Trafiction. Mikasika izay fisamborana izay hatrany dia mpandraraha iray voasaringotra ao anatina trafikan'Andramena no voasambotry ny mpitandro ny filaminana teny Ivandry Afakomaly Ariva adidy fampisamborana navoaka ny fitsarana manokana misahana ny fandikan-dalàna mikasika ny azo sarobidy no nahafanankaroka ity mpandraraha iray ity raha mifanazavany tompony andraikitra teo micro ny Antsarakotomanana sy Aina Rakotonomenjanary. Eritaona sy tapany taorian'ny namoany Bionko taratasy fikarohana mpandraraha iray avy any Mananaravaratra voasaringotra amina resaka trafikana Andramena dia tratehaky ny mpitandro filaminana teny Ivandry ity lehilahy ity ny talata hariva teo rehefa nisy ny didy fampisamborana navoaka ny fitsarana manokana misahana ny fandikan-dalàna mikasika ny azo sarobidy. Fa dosie taloha zany fa le olona fotsiny no tsy hita tamin'ny fotoana ambiny dia ohatran'ny hoe dosie petrapetraka tao izy
fa dossier fa misy famotorana fanandefatra mela zany tsy brigade mixte manao azy satria biankony manao an'le dossier tamin'izany fotoana zany pikaroky ny fandikan-dalàna zany a dia manana fahefana raha ohatra moa mikasika ny hoe le délit forestier zany a dia ataontsika hoe ny mpiandraikitra ny faninjena fandikan-dalàna zany dia